ao anatin'ny lafiny ara-politika nitondra ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny antoko ziva mikasika manokana fanemborana ny datim-pifidianana ho an'ny antoko ity dia mety nanemborana ny fiodinana voalohany ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 ny volana jolay izay. Mety mifanemorana ho amin'ny 7 volana jolay anatotosana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany araka ny hevitry ny dokotera Vontsora Faralahimalala filohan'ny antoko ziva. Manantena ny siny filaminana mandritra fifidianana ihany koa ny antoko ziva. Momba ny fanemorana ny fifidianana aloha izahay ziva dia mahita fa fahendrena sy fahamatorana ny nanemorana ny fifidianana. Misy milaza fa hoe tsy ilamina ny fifidianana. Tsy marina zany. Izahay ziva dia nilaza avy hatrany fa efa tamin'ny 2024 raha fa tsy milatsaka raha valomanana sy Ndiaye Andry Rajoelina dia milamina ny fifidianana. Tsy hitanay intsony azy tsy ilamina izany fifidianana izany fa sikidy mila voatsiary angamba napikorotana izany fifidianana izany. 5 volana ny eo anoloantsika izao. 5 volana ho anay ziva dia fotoana malalaka hoentinay hanazava amin'ny vahoaka ny fiovana amin'ny lalam-panorenana. Fantatray fa efa manomboka azo ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe mila lalam-panorenana vaovao ny firenena. Fa tsy mety io lalam-panorenana repoblika faha-4 io. Manamafy ny fanoana ny fanatotosana meloa ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko ziva. Fa ny fifidianana filoham-pirenena no ahazahoana n'ilay atao hoe ordre constitutionnel. Tsy ny fifidianana solombavam-bahoaka velively no ahazahoana ny ordre constitutionnel. Raha tiantsika hiverina malaky ny famatsiam-bola avy amin'ny mpamatsy vola dia tokony isika hanao ny fifidianana filoham-pirenena haingana dia haingana. Koa mety fanapahakevitry ny senita hanao fitapahakevitry ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 14 jolay. Ny amin'ny fiodinana faharoa moa hiaraka amin'ny solombavam-bahoaka resaka hafa indray iny. Safidy indreo filohan'ny voafidy hiodina amin'ny faharoa ny manao an'izay na foanany ny fifidianana solombavam-bahoaka fiodinana amin'ny fiodinana faharoa na anaiky izy ny iarahan'izany. Miantso ihany koa ny siny fampihavanana ny mpanao politika miainga amin'ny fampihavanan'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny fahefana faratampony ny mpanantanteraka ny antoko ziva.